Salama daholo eo androany isika dia ndao raha hiresaka ny mahakasika ny mpanakanto BKMJ izay fantatra fa tratrandroza famoivizana tamin'ny ity herinandro ity tao nosy be ka taorian'izay dia nanolotra ny concert gratuit izy tao ambanja ho fisaorana an'Andriamanitra noho ny tsy fisiny ainana fohy nandritra an'izay loza famoivizana izay nahazo azy ireo tao nosy be izay ka izay no fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany aza dindo ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay rehefa ny am'sesy tao-gasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary mialohan'ny idirantsika amin'izay pitsipitsy ny mahakasika ny loza famoivizana izay nahazo ny mpanakanto BKMJ izay dia ndao fantarantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto Naivo Raolidina tokony esorina ny DG Jirama tsy mahavaha olana ary tsy mahavita azy tsy manohitra ny filoha Andry Rajoelina aho fa manohitra ny mpitantana Jirama na izany aza rehefa tsy mahavita azy dia tokony esorina efa vipanina ny tenako no esorina tiahy ny vahoaka ny boriboritany fahadimy fa ny Jirama no ankahalan'ololahy aiza ve mahatratra iray kilometatra ny bidon jaune hoy ny député Naivo Raolidina raha tsy mitandrina hoy ny député Naivo Raolidina dia izahay no tratra farany eto no mafisiny fa raha manositra Jirama ny tenanay dia tsy lasa mpanositra any filoha Andry Rajoelina velively etsankilan'izay dia vaovao Benjamin tsy misy lalam-pandrenana ny eto fa didy tsy azo valozana no misy lainga nanomboka tamin'ny 7 no mitohy hatramin'izao hoy ny tenany nandritra ny fankalazana ny fahadimy taona ny RMDM na rodibe ny mpanositra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny asabotsy 10 aogositra nanaitra ny maro ny fanehoan-kevitsy nataon'ny senatera teo aloha vaovao Benjamin izay tsy nisorona fa nilaza mahitsy ho voafitaky ny filoha amin'izao fotoana izao andriamatoa filoha Ravalomanana nafy ny netrehanay arema ny taona 2020 ka nahatonga izahay nanositra hoy vaovao Benjamin teo ampanombohana ny fandraisam-pitenenana niaraka tamin'ny Andry Rajoelina izahay tamin'ny 7 anisany nanohana azy ho ben'ny tanàna satria no heverinay fa hanao zavatra tareho Ambohijatovo koa izahay nandeha nitaky ny kianjan'ny demokrasia rehefa tonga tamin'ny tetezana izahay nalevinay impito mandifitra ny olona ny demokrasia izay notakinay hoy hatrany senatera Arema teo aloha vaovao Benjamin nosoloana indray ny lalam-pandrenana izay nataonao nilendalenda koa izahay fa averina ny faritra Mizakatena na province autonome hoy izahay tamin'izay tonga ny fanaovana sonia ny tondrozotra ny afara tamin'ny velirano 13 nanomboka ny taona 7, 8 ary 9 tondrozotra velirano 13 tsy nisy zavatra nitanterahanay izany rehetra izany na iray aza fa nentinay nampilendalenta ny vahoaka fotsiny hoy hatrany vaovao Benjamin izay nanakina mafy ny fitondrana izay mijoro ankehitriny izay lazainy fa firaisambe iraisany fijaliana nanamarika ihany koa i vaovao Benjamin fa lalam-pandrenana ho izy dia niova ho didy tsy azo valozana tsy misy intsony izany lalam-pandrenana izany koa tohizo ny firaisankina fa izahay dia vonina hiatrika ny tolona hatrany midika izany rehefa fakafakaina lalina izany fanehoan-kevitra nataon'ny vaovao Benjamin izany dia tsotra kely toy izao araky ny fahazahoko azy rehefa teo amin'ny fitondrana zany ry zareo niaraka tamin'ny fitondrana izay mijoro ankehitriny tamin'izany andro zany dia tsy nahita ho lazaina ary tsy nahita ho kianina fa rehefa tsy nahazo seza amin'izay dia iny fa nahita ho kianina ary nilaza fa mahita an'izao karazana problema isan-karazany rehetra izao amin'izay izany ve tena fitiavan-tanindrazana sa fitiavan-tseza no mahatonga anireo izay mivondrona ao anatin'ny tokom-panositra no lasa mahita atsikera izay isan-karazany amin'izao fotoana izao ny fehiny dia raha tena fitiavan-tanindrazana tokoa no antim-pijoroany ireo an-tokom-panositra amin'izao fotoana izao dia aza lany andro mitsikera etseroa fa avy hatrany dia raiso ny andraikitra ary omeo ny sosikevitra izay hitanareo fa mahomby sy izay hitanareo fa mety hampandroso an'izao firenenantsika izay raha manana izao satria mantsy efa samy teo amin'ny fitondrana daholo ine ianareo mpanositra reo ka efa samy nahita leso ka avy teo daholo nareo fa matoy ianareo tamin'ny fitondrana io izay tamin'izany andro zany ka tsy nahita vaholana midika izany fa mba nisy ihany
ny lesoka izay azonotsoahana tamin'izany fotoana izany fa tsy hoe rehefa tsy eo anareo a dia izay anareo vao mahita an'izao karazana olana isan-karazany sy ny tsikera maro samihafa izao. Midika izany fa mora ny mitsikera noho ny manatanteraka. Izay aloha ny mahakasika an'iny fandao amin'izay ho resahantsika ny mahakasika ny lozam-pifamoivoizana izay nahazo ny mpanakanto izay fantadaza lehilahy manam-bolona izany hoe Big MJ moa izany izay tratran'ny lozam-pifamoivoizana tamin'ity herinandro ity. Tratran'ny lozam-pifamoivoizana ny fiara nisy ny mpanakanto Big MJ tao Nosy tamin'ny herinandro ity. Soa ihany tsy nisy ainana fohy ary efa tonga any ambanja i Big MJ ny sabotsy 10 aogositra teo ihany. Taoriany ty loza ity nanafana ny lanonana mamem-pona na concert gratuit izay niarahana tamin'ny Orange ny lehilahy. Hitako ireny hafatra reo ireny na ianareo namako ny havana ary ny vady aman-janako indrindra ny reniko mangano hano aho mahita izy ireny koa misaotra amin'ny fitiavana fa hitandrina mafy ny tenako manomboka androany. Tsy zakako ilay hoe mila ianareo hiatrany ny mpanakanto Big MJ raha nanome fisaorana anireo rehetra izay nirarisoa azy taoriany izay lozam-pifamoivoizana izay nahazo azy tao Nosy izay, ka midika izany fa mila mitandrina ihany rehefa mamily ny fiara na olo malaza izany na tsy olona malaza fa ny accident tahaka an'ireny dia mety hamoizanaina raha toa ka tsy misy fitandremana ary ny tsy fitandremanao ao anatin'ny minitra vitsy dia mety hahafaty ain'olona maro noho ny fitsoka an'izay accident izay. Koa isaorana aloha ny Andriamanitra izay mahefa ny zava-drehetra amin'izay tsy fisiny ainana fohy nandritra an'izay accident izay nanjohy ny mpanakanto Big MJ tao Nosy izay. Osetrin'izay anefa dia hita fa nafanadianafana ny lanonana izay nataony mpanakanto Big MJ tany Nosy Hellville tao anatiny izay festival Somaro izay. Teo ihany koa ny lanonana izay nataony tany ambanja izay niarahana tamin'ny Orange Madagascar izay dia vorolanina ny vahoaka ary tena samy afa-po daholo ny mpanotrona tsirairay nandritra izay lanonana izay nataony mpanakanto Big MJ izay. Ny tenany raha teo moa dia isan'ny mpanakanto efa ela tao anatin'izay resaka kanto sy ny maha-mpanakanto azy zay ka rariny sitsiny raha toa ka hahay hampifaly ireo mpankafy azy izay manerana ny Nosy indrindrandrindra fa ireo izay tapany avaratry ny Nosy iny tamin'ity herinandro ity izay tena nahazo tombony tamin'izany mpanakanto Big MJ izany satria anjaran'izy ireo aloha zany no niaraka tamin'izany mpanakanto Big MJ izany tao anatin'izay balina sy ny ambiance mafana izay nokarakarainy Orange Madagascar sy ny tany amin'ny Somaro izay tamin'ity herinandro ity. Izay moa no masaka azonaroso tao anatin'ity vidéo ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra tsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Azadindo ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarovatra trano ny miabony amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay lefa any amin'ny sisy tamatavatagasy. Tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.